Ny orooro ny vizy. Tantara mitohy nosoratany Pascal Rakotoson. Louise Ravelso no Madama Be. Christophe Rabiarmanana no Jafetra. Nanja no Vizy. Ponina no Mbolasoa. Mandray feo, mamiaro vony, mandrindra ra teknika, aro, manatontosa, nanja, razafindrakoto. Andro fahaenina. Lasa indray zao mademoiselle Ledvizy tsy mila mitarehdretra ianao fa be ny asa atao. Diovina ny lalan-drano nandevenana amin'ny pito fa tsentsina. Tondrana ny voninkazo rehetra sy ny gazon fa efa 3 andro no tsy nitondraka noho ny fatapahan-drano. Dia efa tanjao tsara ny sandry hisitona amin'ny vovo fa rano be vao mavita an'izany fa reo simantelo lasaka vao tonga ireo zao dia ampidirina ao amin'ny angara. Io ny borety hitadirana azy. Aiza daholo ny fotoana anaovako an'izany ry Jafetra. Ny asako koa mba betsaka. Dia ahoana ny fomba andaminako an'izany? Tsy tia alala fa zao ny tsy eto Madama Be sy Mbolasoa dia ajanona aloha ny asanao fa reo enjehana malakilaky. Lasa raisa ny borety dia Tom Simon. Jafetra. Ahoana? Tsy araky ny haiko izany na hanery ahy eo azy ianao. Tsy olako izany fa maika aza manery ahy ilaza ny marina momba amin'ny pito amin'ny Madama Be Izy raha teo fa te alala an'izany. Mandehana ataovy ny asanao fa sao tsy vita eo fa niary eo reveko manjy eo Mamoritra daholo ty na ny mpampiasa na ny mpiasana manontena. Dinika kely tsy voahevitra tamin'ny pitony tonga an'izao raha Vizy Tsy sahala fotsiny fa mitovy amin'le fahakamonandray andro na tonga mosary nandritry ny taona. Tsy vitako izany Tsy ombiana soavaly ka terena amony tena. Efa ny tena ngia teo hoe ajanony Reveo manja fotsiny ny fietraikany Za dia mihevitra fa samy mpikaramitsika no eto ka hifanohana amin'ny kasarotana ka tsisy akory izany. Tena diso fanantenana tanteraka fa tsy mifankaiza amin'ny aloka ny zava-misy. Enao mba nihevitra azo ny namana fa miara-davy eny foana. Tsisy ilana azy akory nefa. Tsy azo ifampiresahana akory ary amin'ny andro manjombony indrindra aza vao tsy hita izy fa elana ianao. Ianona mihitsy izany ry Jafetra. Hatramin'izao ve ndry mbola tsy maharehetra foana? Mbola mikaroka brike Madama. Fa inona iny entanandry iny? Tsy mirehetra nga io? Ohatray, tia mihitsy ilay karohako. Fa misy mampiasa sainandry nga. Isaky mahita andry manondranondra n'izany foana. Fa maninona andry Tsy maninona akory ianao Madama. Aza manday nge maninona andry mihitsy ahoana lazao. Inona no atahorandry Ohatra ndreny mahita biby masika ireny ndry raha vao mahita le fitenao. Maninona fiteniko? Masika be. Tsy masika be izany efa misy antony eo. Tsy nivoay mihitsy ny masika fa ny zanak'omby ny tia moron-drano. Ianao sy Jafetra ny tsy mahay miara-miasa amiko. Za tsy mila olona mitavozavoza rehefa manao zavatra. Tsy mila be famaliana koa. Mila olo marina sy mahatoky amin'ny asa tao. Ahoana ny hevitry ndry amin'izany? Tsy hitako izay lazaina. Dia inona zao mampangovotra ndry io? Masika nga izany fiteniko izany. Miresaka nga sika izao ny ao am-poko no aborako amindry. Mbola matahotra ihany. Oka re Madama. Oka izay so ahitako loza eo ndry. Mandehana reheto ny hafa. Valaka tanteraka izany. Tsy andeha amin'ny laoniny mihitsy ny asa atoko raha izany arerahako izany.
Isan-karina moa dia tsy mahita tory foana. Ny angatrom-pito no maneloelo tsy ahitanao tory io. Ampioroorony raha vao mitady atory. Loza nge nitodin'ny biby tsy manatsiny no vonoina raha vizy e. Tsisy idiran'ny pito zany mihitsy fa ny asa terivozonao tsisy felan-tsasatra mandreraka tsy ahitako tory ry Tsafetra. Tena torovana tanteraka. Avy amin'ny pito daholo zany e. Enjana ny sazy ampiariny raha vao miseho eo no marina. Ary tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany moa fa ny zavatra rehetra manana ny fotoanany avokoa. Lehilahy tsy vanina, tsy mifaditrovana, manontiavanao ny manjo ahy. Azafady raha nampivotofohany ry ny teniko akia. Fa toro-hevitra ny ahy. Manosora baomma mialohan'ny atoriana hanala ny avizanana. Mba hahatonga ny torimaso indray mieritrereta ranomasina be midadasika ohatry ny miany mahajanga any fa ho tonga ho azy ny torimaso. Dia mandriam-pedanany e. Fa raha tsy hanao an'izany raha vizy, mba mailomailo ihany so lasa tsy lery eo ka zay vao tena arabaky teniny hoe maty ny taony. Ny zaza nefa mbola tsisy akory. Maika tiako fa tsy namela zaza kamboty. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM Radio Telo-Teboka-4, Canal Plus 336. Antsoer ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona vantany aty amin'ny foibe toerany ASM Radio lo A33 faravohitra ambony foibe Frenzy. Azafady madama sy mademoiselle, mba afaka miresaka aminareo ve a? Iresaka inona aminay indre? Tsy asa atao aminay intsony fa tsy mahazaka mibedibedy madama. Fangaha mbola tena mibedibedy andre foana maman e. Tsy ala amin'ny asako akory fa resaka hafa mihitsy. Mihaino indray ary izay. Okaloha fa io indray indry sy ny para rehetra indry a. Fa inona ny tena mampatahotra indry aminay e? Matahotra tokoa. Dia ina koa izao mampitomany eo? Andry izay olazay indringa izay e. Aleo atsony Tsafetra. Tsafetra, makanesa ianao aty. Ahoana izay tompoko? Vizany nampiantso anao. Fa misy inona ry vizy a? ASM Radio, tiako be. Akoho ty ranomaso ty. Nresako madama. Pito. Maty Pito. Inona no nahafaty azy? Avy amiko. Inona nataondry taminy? Sao zava-nisy madama. Dia izay no natonga nandaka azy. Tsy nampoiziko hahafaty azy ny daka nataoko taminy. Dia naninona izany nafenonay? Izany nanaovana sinema? Mody miantsoantso eran-tanàna nefa izy efa nalevindrina. Ny volako lanina midy vitamina sakafony. Fampitany sika anio. Zao dia zao atsoiko ny polisy. Meo any telefoniko ry mbola soa. Tsy efa fanao mpito moa ny mitositosy amindry. Sady avy amin'ny nataondry ihany koa nge natonga azy manaraka andrihatra aizatra dia maninona tamin'io ny takana izy. Betsaka ny raha-mbola ataoko tamin'io dia sorena amin'ny ataony. Dia izay no tonga nanao fihetsika diso tafahoatra. Dia maninona indriny tsy nitsotra ny lazany marina hatramin'izay? Matahotra. Matahotra kanefa izao miparadaka ihany.
satria efa tsy zakako tsony manjoa madama. Mampiororo adaolona ny tena taon'ny madama miverimberina foana atao trano fa andraingirangy sy gadra izay nahavandoza mpito. Moko jafetra mampifendrofendro tsisy farany fa ho teneny amin'ny madama rehefa nandreny sazy anjo izay nahavandoza mpito satria mahafantatra ny tranga misy izy. Ahoana izany ry jafetra? Maninona ianao no nanafina tsy sanylaza marina? Tiako hoe vizy no hiteny aminao ny loza vitany madama. Tsy tiako mantsy ny tetateta andetika namana satria efa olon-dehibe mahalala ny tokony atao izy. Aza miseho mody endreto masonay ry jafetra, mifampiaronareo. Izay mihitsy ry mama, efa fantany fa maty mpito dia tsy hivaky loha tamin'ny fikarohana azy mitsony izy. Dia ny asany betsaka izao foana ny elan'ny bahalato. Vizy mihitsy ny raty-saina madama. Tsy hitako izay hanafenana ny marina. Fa ianao mahafantatra ny marina tsy milaza tsara saina. Samy ratsy avokoa ny jola mananatra mpamosavy. Azafady madama fa efa mifanebaka izao izay dia ilaza ny marina aminareo amin'ny ataony koa. Fantany fa miororo mafy amin'ny tahotra amin'ny ataon'ny madama amiko dia no hararotiny amin'izay a. No hararotiny ahoana ry? Na olany? Tsika fa maro madama ny fijaliana nampitondrainy a. Ampiriatiny anao ny anjara asany hatramin'ny fitaomana biriky sy fasika izay zakany heriko mihitsy ka nahatonga ny tongo davarangana ny epaka sady nahapepon'ny borety. Ny sitondrano amin'ny vovo moa tena nankararo ny soroko sy ny lamosiko. Ny ampahakaramako lasany hatramin'izay vola kely misy amiko. Nahazoko ny aretiko. Ny asa terivozona araka ny filazany amiko izay tsy nahazoko ny ala sasatra akory araka ny teninareo tamin'izany rariny. Ay izany ny zava-misy ato tranaty fa nataonareo tsara afinamiko. Anio vao hitanareo izany andrimbe fa naharabirabinareo azany. Mama, aleo aloha tsika misitaka kely. Tsy misy misitaka izany eto ry mbola soa. Aneoko mandry ambeary eo fa manao aho tsinitsinina. Mama, andao aloha e. Mama, andao a. Mama, tena miangavy ianao a. Efa tony amin'ny resaka aminareo zao ry visy jafetra. Tsy maintsy hitenanareo a. Natoky anareo hatramin'ny esanareo tato izay. Niraisina eo akohonany nareo a, ary tsy no heverina ho mpiasa mihitsy fa ny fanampy sika satria tsisy mahavita tena. Gaga nefa tamin'ireny tranga vitanareo izay mbola tsy nisy hatramin'ny rahantsika izay. Amafisiko ny teniko teo fa efa tony azy zao ka mila marina avy aminareo. Inona manahirana anareo ny amiko? Vatravatra fiteny loatra ianao madama. Ary ny amin'iry visy? Masika be madama rehefa misy tsy mety ny ataonay. Izao no lazaiko aminareo a. Eo amin'ny fiainana ilaina ny fahamatorana amin'izay rehetra atao. Ny dikan'izany a mila entitra. Ny entitra tsy azo adika mo masika mihitsy. Tsy masika aminareo izany a fa entitra ny fanaovana tsirambina ny asa. Tsy misy fahatiantoka mihitsy mamita asa ho tsara ry visy jafetra. Rehefa misy kosa ny tsy mety atao a, tsy maintsy miteny. Efa fomba fitenin'ny mama io mahitsitsy tsy misorona io ry jafetra sy vizy a. Nareo mahita tsara ny ataony amiko. Tahaka ny ataony aminareo io ny fanaony amiko koa. Tena zanany mihitsy nareo aminy amin'ny fifampitondrana atao trano. Mahasorena ihany aloha indraindray fa rehefa mandinika ianao dia mahatsapa fa mahasoso mahafinaritra kay ilay izy. Toy aminao ihany koa raha izaho mademoiselle. Misy tokoa ny mahasorena indraindray amin'ny ataon'ny madama. Zana nefa tsy ataoko ampaninina matoa mbola mijanona eto aminareo ento ihany a. Zany fihetsika sy fomba fitenin'ny madama izany angeny tena mahatonga ny orooroka ato an-trano hoe matahodafa vo hafahafa ny fahitako amin'ny madama tonga ho azy ny orooroko. Tsy maintsy tezitra kosa rehefa misy ny tsy tantiko e. Efa niteny tamin'ry ary visy fa tsy ny voay akory ny masika fa ny zanako mbony tia moron-drano.
zao ary no izy ry jafetra sy vizy eny tompoko. Eny tompoko. akonako nareo ka tsy misorona manoro lala mahitsy ho diavinareo. Fiarahamonina mateza no irena amintsika. Mbola tanora eritrerinareo ka lalandavitra no andehanana raha sitrak'Andriamanitra. Ho anao ry jafetra Eny tompoko. iny tolozana ataonao nampanao asa terivozina amin'ny visy. Fa mana fahefana tahaka ny amoana moa ianao no ampanao asa terivozina. Tia kely koa amin'ny vola karamany sy izay mba vola keliny. Ianao ihany angeny na ny mehodra ny amin'ny vary aloha hoe mahavonjy vetivety fa tsy mahavita taona e. Ny fanahy ny biby ny tsy mahalala fa tsy ny aino sy ny eto ihany. Olombelona ianao ka tsinjovo no afo fa mila toana sy fialofana sika. Aza manao tovolahy be daka ry jafetra fa ny andro iainana mbola ho lava. Azonao ve zany e? Voray madama. Radio, tiako be. Misaotra tsy misorona. Ndry kosa ry vizy Ie madama. tsy teny be aho fa indry mbola miorooro. Aoko fantatry indry fa ny marina hafenina eloka. De resy io koa ty oroorondava-ndry ty fa lasa toetra amin'ndry mihitsy le izy. Tsisy masoandro mieratra ny fiainandry raha tsy resindry zany. Tsy fanahinina moa madama le miorooro fa tonga ho azy. Iesaka fa misaotra tompoko. Miaraky ny teny maman teo efa ankohonana sika na dia mpanampy aza ny toeranareo atao aminay ka mba ho fiarahamonina matezana eny rahantsika. Prahavavitsika sy ndre kiry vizy atsara amin'izay ny oroorondry. Ao, donaiky.